fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe-anareo izao indray tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Dahalo. Tantara nosoratan'i Clément R. Novelomin'ny Tovo, Landry Steven, Tsiry, niaraka tamin'ny Saloy ary Miray. Nandray fiosinana Totosa, Tovo Andriambololona. Studio Niprod. Mandrosoe Manajanao mon général. Nampiantsanao aingana aty amin'ny birao satria misy mission goavana mpanaoviko anao. Mihainao mon général. Araka ny efa nambara tao amin'ny fiampidinina saina teo dia zandary 920 ny lavo raha nalefa natateraka mission tao Anjiza. Rehefa nandinika lalina dia ianao rery no alefako any amita ny hira ka hitondra ny rain-danijolamy ny toeran'io ho eo alohan'ny fitsarana. Zay no tena olana fa misy olana ray hafa ihany koa manampy an'izay. Eny tompo. Misy basy ray noentin'ny letana anjava nandritra ny mission io. Ireny basy ana tiré de litre ireny le izy ka atahorana indrindra ny ampiasany dahalo an'ireo an'izany voasokajy ho isan'ny arme destructive mantsy izy io. Azafady mon général. Fa maninona no hoe za rery tompoko? Ianao rery satria tsy tafiditra ao ny vondrana tafika fa tonga dia tovirindry zalahy fa raha tonga dia apokany io tanàna io mon général. Misy zazamambehivavy ataon'ny zalahy otazy ao Ay, dia ahoana zany ny fomba hidirako amin'izany tanàna izany ary? Zao misandoka olon-tsotra ianao miditra ao. Aza matahotra fa efa misy olona hitsenanao any. Ity telefonina satellite ity ity no ifandraisantsika amin'izany. Tandre mitampaka ty antenina lavalava kely ity fa tonga dia tsy azo ampiasana intsony io Ka ahoana ny fampiasana azy ity mon général? Tsotra kely efa programme io ka vao mipotsitra n'ity maitsomaitso kely ity ianao tonga dia aty amiko mandray izany. Ay, mazava izay tompoko. Dia oviana izany ihany mandeha mon général? Raha pitso vao maraina be ihany ianao dia efa mandeha ka. Ay, fa efa lasa raharam-pirenena mantsy ity. Ity ny mombamomba an'io raboty io. Le sefon'ny jolao ao amin'io tanàna io. Mitandrema fa tsy mifadotrova ny oranga io sy ny ekipany voarainy amin'izay mon général. Ahoana indray ary no ahitako an'ilay toerany? Ity misy karta tsotsotra kely ahitanao tsara an'ilay toerana. Dia eto amin'ity kaskady ity no ahitanao an'ilay vehivavy. Zao ny marika ifankafantaranareo mitondra akondro izy dia asainanao mba hihinana dia roa ihany no alainao amin'ny voalohany. Mazava tsara izay ka. Iza moa izany no anaran'io vehivavy mon général? Raviny anarany ka. Ay, zay ary fa dia mirary soanao adjudant dia manantena ny hitanao miaraka amin'ny raboto afaka andro vitsivitsy voarainy amin'izay tompoko. Lalana 3.7 kilometatra dia tena adiny 4 vao vita. Tena reraka daholo izany tongotra izany amin'ilay miforotra be tao anaty fiara. Miampy an'ilay ity tongotra n'ity miaka midina amin'ity vohatra ity. Eny soa ihany aloha fa efa hita akaiky ito ilay kaskady. Tena veriko aloha raha tsisy an'ity carte nomeny général ity fa tsy tokony efa ho tazako eto ary ve izany vehivavy tokony hitsena zany
Aleo raha aloha isaika kely aloha mandrapatonga azy sady mba hanalavizanana kely aloha fa tsy vao ny apa-efatry ny ditongotra izay vitako izay raha araka ny nazavain'ny général. Io zany le hoe sanja le zandarina le fanitafika akan-draboty lehibe ny dahalo amin'ny tanànanay. Toa sady lava no zatany izany ohatra ny reniko fehatambatambatra ireny mihitsy ny ozatra ny vatany. Aleo rangaha tsona amin'izay ka. Oay le ty azafady raha nanaitra anao. Ay, tsy maninona ka. Manahoana aloha ianao Salama ka. Enao koa zao salama tsara raha zao fahitako anao zao So de mazoto hinana akondro aloha fa toa reraka ianao zany sady mety noana koa ngambako. Tia zany le vehivavy satria ozy général hoe rehefa mahita izy dia manome akondro. Alors resahana avy hatrany. Ie, mba omeo roa ary za Ianao zany no hoe ravo. Ie, izy indrindra. De enao le hoe sanja. Mazava ho azy. Somary elaela kely ihany ianao vao tonga. Tokony efa niandry ateto mantsy ianao raha ny tokony ho izy. Enao ny tonga aloka. Zany Ie, amin'ny roa sasany any fotoana nytenenin'ny général na hoe ahitako anao eto Ay, Ie. amin'ny roa sasany mahery 5 zao. Tena za marina kay ny tonga aloka. Za koa moa somary nandeha mafimafy kely ihany teny an-dalana Za mantsy mba gagako. Anaovy amin'izay ary ty akanjo ty de ndao ary andefa sao de tratralina ty tsika sady sarotra be ny idiranao an-tanànao Ndao ary sady manao andray teo ihany no miresadresaka kely tsika tsy maninona. Tsy maninona ka. Misy fanontaniana manitikitika kely ny saiko izay mantsy. Asa raha mba afaka valianao. Alefaso rehefa tsy maninona Ka zao ary Mba ahoana moa zany ny fankafantaranareo série général tao amin'ny ray aman-dreniko tery tsara masoandro izy no nipetraka nandritry ny service izay nataony tao. De lazainy fa niraisin'ireo ray aman-dreniko ireo ohatra ny zaza natera mihitsy zany izy tamin'izany Za moa tamin'izany mbola zaza ka tsy de tadidiko loatra De niraisiny ohatra ny hoe anabavy mihitsy ahy zany Ay ve? De ahoana indray ny fomba mifaneraseranareo ka? Taratasy no ifampiseraseranay nandritra n'izay fotoana izay ka. Ay. Misy chauffeur naman'izay mantsy amin'ireo mpitatitra eo amin'ny stationnement nialanao teo ireo. De rehefa andro ny tsena le alarobia ireny de misy fisotroana kafe kely izay ao de ao izay sy le chauffeur no mifankahita. Sady mandeha ihany tsika fa mbola lavitra tokoa ve zany le tanàna Janona teo amin'le kaskady teo mantsy ny karta meny anako. Sahabo eo amin'ny 10 kilometatra eo ka. Ay. Aza matahotra ianao fa tonga mazava ao tanàna tsika Efa reraka ngasa atsizy ny to manontany sahady. Zara raha misy atsasany amin'ny hazakazaka ataoko isaky ny 2 andro ane zany Ka andao malaky ary Ianao ngeno mitarika eo Ndao ary Mandroso Tonga soa ato amiko aloha. Misaotra nampandroso Petrapetrahany ambony fandriana eny fa ato aminay koa tsy mba misy an'ireny seza ohatry ny any aminareo any amin'ny tanàn-dehibe ihany koa. Tsy maninona io Za raha za misy mampandrosoko sady tonga de ety ambony fandriana. Eno ahy fa tena hariva ihany tsika vao tafiditra ny tanàna. Aleo aloha arehatra aloha ty lampe de poche ty fa somary efa maizimaizina koa ato zany Fa tsy io ihany fa mbola tsy fantatra ane izay fotoana hijanonanao aty Maharitrery ty ka. Akoatran'ireo rola mpiambina vavahady ireo de firy moa zany ny mpiambina anareo ato amin'ity tanàna ity?
Tena eo amin'ny 12 vatan-dahy eo Zany? dia amin'io trano azy kely avo be eo afovoan'ny tanàna io misy anankiray tsy miala teo mihitsy na dia andro alina aza fa mitazana manodidina fotsiny no ataony. Dia rehefa mandeha mangala trombo zany dia firy amin'izany no mijanona dia firy no mandeha? Izay izao no tsy dia haiko tsara fa ny eo amin'io vavahady be io fotsiny lasa ray fa tsy roa intsony. Zany? Dia misy vitsivitsy ihany mihodina misafo ato amin'ny tanàna ato ka tsy dia betsaka anie zareo rehefa mandeha mangala trany amin'ny tanàna hafa any fa fotsiny hoe tena mirongo fediana betsaka. Hitako avetsy amin'ny varavarankely etsy mantsy fa satria miaraka amin'ilay lampe faran'izay mazavatra zareo rehefa mandeha. Moa za koa eto akaiky ny vavahady be eto ny tranoko dia maharaka zavatra maro. Ay ve? Fa mba entitra sy masiaka ery ry zalahy lahy teo amin'ny vavahady teo amin'ny tsika niditra teo indrindra tamin'ny fanadihadiana momba anahy. Senegal nahazo baiko anereo Zay tokoa ngamba e. Fa aleo aloha ngamba ny zahaka ny zanako fa mampalahelo any izy ka varindresaka eto tsika. Otry. Fa ay ve ianao efa manan-janaka e? Ie, fa tao taitra be ery ianao no tsy nanontanyko. Ndana ry alaivo izy fa lozantsika amin'ny resaka eto fotsiny koa. Ie, vetivety fotsiny fa eo aloha ianao Ieny ary e. Mananjanaka hony. Dia aiza zany ny vadin-dravo? Mampalahelo ery izany entana ato amin'izareo izany Fandriana ray dia latabatra kely ray. Efa lovany tamin'ny razambe an'izao ngamba tony Dia saronan-karona misy akanjo koa. Izay dia tonga izay telo vavy e. Ay vetivety kosa koa. Ie, tia aloha ilay labozia mba reto azafady. Dia vonoa ilay torsanao. Salamo, vahina rivarivo. Salama e. Tena vetivety nareo ka. Zavatra trano itsapitetsy anie izany fa tsy lavitra akory e. Ie, izy ilay zandrina niteneniko andrio hoe alaiko akia. Sanja no anarany fa ilay farany fiantsoana azy satria faralahy izy. Dia izy indray ilay farany niry namako eto amin'ny tanàna. Dia tia ilay zanako safidy kely. Herintaona sy tapany izy izao. Ie, dia faly mahafantatra ny niry safidy moa izany koa. Za koa faly mahafantatra an'ilay fara. Laingako izany e. Sanjakay moa. Ianao Miala tsiny fa za tia sangisangy be Tsy mba niresadresaka amin'ny fisianao tamiko mihitsy izy raha tsy tamin'ny maraina manko. Tena izany mihitsy izy io ka. Mila mazaka ny ihany aloha raha tsy teo tafitohana aminy e. Zany? Koa izy raha moa tamana tany an-tanàn-dehibe tany dia resahako ataoko inona amindry e. Tafahoana zany ny tisy ny manina ko inona moa e. Hitantsika eo izay tsy mahazaka voalohany e. Azo lazaina ho tsy dia nifanerasera ihany izay sy tia hanabaviko tiry ny hiry Zany. Za mantsy tany amin'ny dadatoa-tany foana no mipetraka e. Ay ve? Aleo angamba angatadalana amin'izay aloha fa efa masaka izay ny vary. Amin'ny manaraka angamba asaina mba mandroso ihany sanja fa izao izy mbola reraka be. Marina izany. Ao fa androso tokoa moa manaraka koa. Saika dino. Hoe? Tonga soa atao amin'ny fonja. Misaotra fa efa vonona ny gadra koa ny aty e. Izay ary aloha fa ny andro tia efa alina ihany e. Nareo koa mety mba efa tia hakakaina. Andana mihitsy indry mandeha amin'izay aloha fa tsy. Sady izy koa aky mbola hitaiza fa tsisy anaovako raharaha. Eny ary akia, afaka mifitezana zany rehefa mandeha metsena ndriko. Miala tsiny aloha sanja tsy maintsy mody mba hoe atao ohatr'ireny ny fifandraisantsika mba ahafahana manakina ny tena maizy azy anao sy ny anton-dianao aty. Zany ve dia ho ataontsika olana e. Tsisy olana mihitsy ka. Fa le hoe le farany ohatran'ny somary nampime kely aho fotsiny Ka ianao kosa anie faralahy aminay e.
Zay fa natory safidy kely fa aleo aloha adabika eo amin'ny fandriana amin'izay. Marina izany. Ie dia ianao koa afaka midabidabika eto akaikiny eto so dia reraka mandra-pahamasaka ny sakafo. Fa tsisy zavatra afaka hoe anapiako anao ve nefa aloha e? Tsisy ka. Sady aiza koa nisy vahiny vao tonga dia hampanaovina raharaha izany Nitondra fitaovana fatoriana ihany ato fa rehefa te hatory angamba vao avelatro amin'ny tsy eo ambany eo le izy e. Fa izao aloha aleo marina mitsotsotra kely eto ka. Ie, ao fa foaziko ianao rehefa masaka ny sakafo ka. Voay rava. Salama dada. Azafady raha elaela vao navoavoanao. Salama tsara. Araiza moa zany le zanronao nalainao tamin'ny maly zany e. Toa tsy nentina tany amiko akory. Sady ao aloha anao hidirako ka. Mbambana tsy. Mifoaza lesy. Kay. Salama e. Izy ny tompon'ny lalàna sy ny tanàna ry Sanja. Ty zany le raboto aminy. Yes, salama tompoko. Salama lesy. Ao aloha jerevako daholo izay zavatra anatin'io sakosany lahy io. Ty ary tompoko. So ihany fa efa nampirimina le telefonina satelita fa ratsy izany dia traingo sady ala ary mety efa ny vonoany ty mihitsy. Olo ty e. Elangy lesy mamoaka azy tsirairay fa tsy zandray sa irany lahy amin'izany eo e. Angakany Allah. Azafady tompoko. Eka reto ary tompoko ny entako rehetra ato. Ty. Avy niasa tany tanàn-dehibe ve lesy lahy dia izao ny entana nentin'ny lava any. Dokera tany tranombarotra lehibe moa zany niasa alina tany. Eny tompoko. Dokera misakafo koa lesy lahy zany ka. Fa maninona zany lahy nakaty e. Maninona izao vao tapakevitra nakaty ambanivohitra be taty Mba te ahita ny anabavy koa satria efa ela loatra izay tsy mba niona mihitsy e. Dia mba aty no hitady asa raha mba sendra mahita e. Sady le asa tany koa ny tena me mafy nefa le karama tena kely e. Angamo olo ty amin'izao misy asa mora zany tsony Ka izay mantsy. Ka oviana ry lahy no hanomboka hiasa ao amiko e. Mila lehilahy ohatry ny lahy zao mihitsy mantsy mibandy. Zay mihitsy ny nanafarako azy tany ry dada. Tena mangofotra le ty miresaka amiko. Afangamo zany tsy mahay miteny le rio no ianao indray ravo no misolo vava azy Azafady tompoko fa saika hoe mba akaina kely fotsiny andro any dia rapitsy vao tena miasako. Fa tena hoe hiasa ao aminao mihitsy no atondiako ka aza matahotra ianao. Dia teny an'izany dia mampianana lahy. Sady zakonga ny teny lahy hoe zao e. Raha pitsy vao maraina ihany lahy dia efa mila tonga any amiko. Mazava? Eny tompoko mazava. Eny ary dada, mazotoanareo. Zay fa lasa e. Tena mangovotra mihitsy any tazona ny tanako tsy hamely azy Fa ahoana ry ravo ireny toatra ny tena saika tsy hitako ngeza navaly azy e. Tena tonga tampoka izy ry Sanja. Gaga mantsika. Za ve nahalala hoe ho avy aty an-tranoko mihitsy izy hijery anao. Saika ho resahako ihany ireny omaly fa voalany le vary dia niesony ianaoko. Dia ozy izy aho hoe aleo dia efa rapitso maraina mihitsy tsika vao miresaka. Ay ve. Ie. Raha amin'ireny moa misy valiteny tsy mifanaraka amin'izay efa nilazainao tamin'ny melotsy efa loza angamba ny nahazo antsika. Zany aloha dia marina e. Fa aleo aloha andro sakafo maraina ary dia avy eo tsika mijerijery ny tanàna any e. Mety izay ka. Dia za koa somary anao pompo kely aloha fa tsy mazotoa ianao. Ie. Esa roa telo efatra. Dia hitanao ireny banderole mitondra basy eran'ny tanàna ireny.
olon-draboto daholo reny. ay Ie, anatevin-daharana an'ireny izany ianao manomboka raha pitsoko. tena hoe izy marina ny tompon'ny tanàna eto raha izao fahitako azy zao a. Ie, tsy efa nitenenina anao moa izany tamin'ny maraina. Izay tiany atao rehetra dia ataony. Tena mampalahelo le vahoaka ka. Ohatr'izao ngamba zany tamin'ny fanjanahantany zany na dia tsy hitako azako. Tsy isy afaka mitsoaka mihitsy moa zany nareo ato reto. Tsy isy fika mihitsy fa maro ihany izay efa nanandra an'izay fa tratra daholo e. Asinykoaka koa. Eo amin'io vavahady lehibe misy mpiambina io ihany no ahafahana miditra sy mivoaka amin'ity tanàna ity. Ary feno bararata tamin'ny fanetinety kely manodidina. Izany hoe tsy afaka andehandehanana mihitsy izany e. Fa misy lavabato ihany eo ambadika ny toby misy andraboto ao a. Fa ohatrany hoe tsy misy ivoahana sady tsy azo alekony. Zany? Ie, dia ankoatran'izay a, misy mpiambina foana manodidina ny tanàna na dia andro alina aza. Fa hitanao, misy olona ireny koa tsy mampaninina azy le ato satria ato mantsy mamantambonina amin'ny lafiny rehetra e. Sakafo sy fitafiana zaraina fotsiny. Santo. Raha mila vola dia manatona andraboto fa anontaniany tsara fotsiny ny ilanao an'ilay vola. Ka raha izany maninona zany ianao no tsy mitsoaka nefa ianao afaka mivoaka miditra amin'ilay vavahady be eto a? Fa ianao ve adala e? Adala ahoana e? Tsy tadidinao nga hoe ny zanako tato anatin'ny tanàna tato? Olona efa manan-janaka ihany no avelany mivoaka amin'io vavahady io dia ny zanany mazava ho azy mijanona. Tsy isy olona afoy ny zanany hajanona ato izany mantsy e. Dia mila fantany tsara ihany koa ny antony hoe andehanana mivoaka any. Ohatra hoe andeha hijery zavatra izay tsisy ato na lany tampoka tato. Dia raha olona marary mafy zany dia ahoana ka? Misy hôpitaly koa ato ka. Ay! Rehefa tsy vita ato moa dia efa velo eo zaniko. Ary mba nanahoana ho any natratrarany zareo an'le zandary namako nanafika taty voatsely reny e? Tazan'ilay raika lapitsikilo eo amin'io trano azo ambony be eo afovoan'ny tanàna io e. Mody tsy nasian'ny olona mihitsy teo amin'ny vavahady dia niditra ireo zandary tamin'izany. Avy hatrany tonga dia nirarafany zareo tamin'ny basy ka lavo daholo ireo namanao tamin'izany e. Tsy avelako latsaka tsisy antony kosa rangany raha andreo zandary namako reo a. Efa voninao ny amin'ny zavatra rehetra mety hitranga mihitsy ary raha momba ny raboto. Fa raha no safidiany général tsinona dia tsy avelako diso fanantenanany amin'izany mihitsy izy. Tena ataoko izay fomba rehetra ahavitako ny mission izay napetrany tamiko e. Za koa matokony safidiny satria fantatro tsara raha i général e. Efa niresaka paikady ve moa izany nareo talohany nandefasany anao taty? Ka izay nga dia niresaka paikady firy izany fa aty hony aho vao mahita izay tokony atao e. Ay ve, ry izao ilay hôpitaly niteneniko anao teo. Hitanao io? Dia ry kosa ny sekoly. Tena hita ato daholo izany izay ilain'ny vahoaka rehetra. Eno a, afa-tsy ny fiangonana rery ihany no tsy hita ato. Dia hono a? Tsisy lehilahy tsy dahalo mihitsy moa zany ato fa dahalo daholo e. Izany hoe tsy misy hoe tsy manafika mangalatr'omby miaraka amin'izareo fa dia miaraka amin'ny daholo izany. Misy ihany ka. Fa olona manan-kilema efa nahazo azo taona ireny e. Ohatra ny dadan'ny Niro izao dia tsy mandeha amin'izany. Mazava. Fa andao aloha mba hijery an'ilay fefy manodidina ny tanàna ihany na dia hoe tsy mahazo manakaiky be azy e. Ndao ary e. Manao tazan-davitra izany tsika. Tsy maninona. Raha tsy hoe mody maka rano anga. Eo amin'io loharano io. Hitanao io misy matsaky io. Io ihany ny fetra farany azona manatona akaiky ny fefy rehetra ato. Zay aho vao tena resy lahatra zato isan-jato hoe gadra marina ty. Tena gadra ho a. Fa mahasamy hafa azy amin'ny gadra
dia mba afaka mivezivezerany tanàna. Zay tokoa. Tena misy morodorodo be any zany any ivelany ao zany e. Eny tokoa eny hoe eo amin'ny varavarakely eo. Aleo jerevako ary hoe tena olon-draboto andeha hanafika ireny ravo a. Aleo andeha hisafo any aso dia sanatry miena zao ny olona miandry ao an-tanàna amin'izao izao ka. Fa andeha ho aiza ianao ry Sanja? Mahatena ny ianao e. Ka fotoana hanararotako hijerena ny lalana mivoaka amin'ity tanàna ity ankoatra ny vavahady be io zao ry ravo a. Matory ianao fa hitandrina tsara mba tsy ho tratra, aza matahotra. Ndana re, maninona raha mba mody mitondra sao dia raha sanatria tamin'ny mpiambina aza dia mody mba hoe ndeha hatsaka. Tena mety mihitsy izay. Aleo ary tonga dia ity sao ity no hoentiko e. Zay fa lasa a. Mitandrema tsara ianao a. Tena isanjy nitazako mitondra sao iny. Aleo mody hitondra sao koa dia tafiaraka maka rano any. Tena mbola misy mpiambina miodiody ihany eto amin'ilay tanàna na dia efa nisy lasa nanafika aza ny sasany a. Mba handraso ry Sanja. Ohatra tena niry ity. Animba ny kajoko rehetra indray ity. Lehilahy mpiambina itsy koa moa tena tsy niala aty amiko mihitsy ny masony. Ahoana kiniry a? Toa ela be ery zany ianao vao mamaly. Azafady moa e. Sao andeha hatsaka amin'ny andro alina izao fa tena lany tapaka ny tao amin'ny siny be. Kay ve, sy azafady fa somary variana kely fotsiny izaho ilay teo e. Tsy mamala elo ny tany andrenivohitra ve? Ny ankizy. Angaha dia nisy fotoana nanaovana an'izany tany amin'ilay niasanay tany e. Fa eto aty aloha akako ny ranonao fa efa io ilay fatsakana dia andraso eto fotsiny a. Andraso eto a, dia tsy lovy tsara fotsiny fa sao dia mibolisatra amin'ireto vato malamy reto a. Tena zao ngamba le hoe kodifoditra ka. Ohatra ny manam-pitiavana izany sahady a marina. Izy anefa ohatrany tsy dia rototra loatra amiko izany. Misy any dada koa ohatrany fa raha tsy izay efa netiko tao amiko izy. Nareo sy dadanareo moa izany no miara-mipetraka ao? Ie, izay mianaka miara-mipetraka. Vao iray volana izay no lasa ny bebeako. Ohatra fa maninona izy tsy hitako mihitsy androany e. Angamba mbola tsy nitantarany ravanao ny zavatra nahazo azy. Ka betsaka loatra koa ny resaka tokony mbola ho resahanay fa izay aloha ohatra ny mbola tsy niresahanay a. Ay ve, efa lehibe izy. Tao anatin'ny tafika izy tamin'ny fatan'drano e. Zany. Ary renity roary de litra reny mihitsy izy. Malemy ny tongony dia eo ambony fandriana izy amin'ny alina. Dia rehefa amin'ny atoandro izy eo ambony seza. Zany. Dia misy mba manara-maso ve ny fahasalamany kosa nefa? Ie, misy dokotera alefan'izareo mizaha amin'ny fahasalamana ao indraindray. Ay kosa. Tonga sahatsika nefa tsy azo mijanona miresaka rehefa loatra izao. Eny ary soava-mandry zany ianao. Soava-mandry ary le fara e. Ay tonga ianao. Ie. Nanahoana ny fizahana tany? Tafiaraka tamin'ny iry koa ne izaho teo dia tsy afaka nanao ninninina e. Moa betsaka ihany koa ilay mpiambina na dia efa nisy lasa aza. Ina moa izany fa dia tafandrimandry ary ianao e. Eny ary torak'izay koa. Ahoana, vonona tsara ilahy zany. Vonona tompoko. Afaka velo ny avizanana za hoany e. Efa afaka tsara fa misaotra tompoko. Zao aloha ny teneniko a. Ato tsy dia misy asa mafy izany firy fa manafika ny ivelany amin'ny fotsiny sika.
dia aza matahotra fa tsy bata zavatra ny asalaty amiko a. Zany ve tompoko? Vonona ny amin'izay ampanaovinao rehetra tompoko. Ka sao ary fanontaniana voalohany. Ie, Fantatra ilay tsara ve hoe tony zany basy zany? eny tompoko fatako ihany. Dia tia ny vata-lahy manomboka androany. Mazava? Eny ary. Dia manomboka androany lahy dia ampianarana mampiasa azy tony. Olona nitifirina amin'ity dia aleo aloha aka olona psikoalahy hoe ohatr'izao ny fampiasana anazy. Ao. Fa nga tsy mety tompoko raha hoe zavatra aloha satria ny olona ngeza be dia mora voko, ohatra hoe mba zavatra kelikely aloha no andramana aminy. Tsy maninona raha izay mety amin'ilay fa zany ary no tatazo vody basy. Kay, maty ah. Zay zavatra teneko ilay ity tsy asiana adevitra fa manaiky fotsiny anjara lahy. Mazava? Mazava tompoko. Zaho tia mivoaka rano vava rehefa aminatsanasana loatra. Hoe jereko ny kibolana asiko teo. Ay, tsy tena ninona ka ary lahy zany ani mba mafimafy ihany. Jerefa mba mamaripatry ireny abdominal. Nga hita tompoko. Arono inona daholo reto olatra amin'ny tratralona reto? Inona re no avaliko azy? Fa inona ity mampianana lahy fa mifantaniko valiana? Mahay reny tompoko. Mahay ny sase tany amin'le nesako taloha. Ay, dia inona zao ny antony tsy tenenana lahy zany zao inona? Fa sao, anaovy amin'izay aloha ny akanjo lahy fa mahatsiravina. Eny tompoko. Hita lahy ry tavanga amin'ny varavarankely ry. Hitako io tompoko. Jere tsara ny itifirako an'io, miconcentre tsara. Tena mahavoy ianao zany ka. Ty ary ny lahy dia ndana hoe tena andrefa trano re dia anontany eo anzalahy tsy lahy. Za mbola isakafo maraina kely. Eny ary tompoko. Mazotoa ianao. Mila vao fialandroany fa afaka andro vitsivitsy dia efa miaraka aminay lahy. Mazava? Voaray izay tompoko. Dana Tsy maintsy ho haiko androany ty. Mba viay zary zany na zahoany any tombo basy izay tsara noho ny any tafika itony e. Ie, nanahoana ny tany? Nampianarina ny tifitra. Tena saika olona no tifiriny teo imasoko saingy nangataka hoe aleo aloha mba tsy olona dia nanaika izy fa meno ny vody basy ny kiboko koa. Dia tsy naninona ve ianao? Hoe jerevako izany. Tsy naninona ka. Fa ohatrany hoe hoentiny hanafika miaraka aminy ange hono za raha pitsoaly le. Dia hamono olona zany ianao? Tena ezahako ihany aloha izay azo atao rehetra mba ahafahana miaro ain'olona ka tsy hamono olona zany a. Tokony efa misaitsaina paikady afaka tanterahana anaty fotoana fohy ihany ianao fa sao dia ho taraiky loatra. Za koa anie mbola tsy maintsy mijanona mandra-pahitako ny zavatra rehetra afeniny ato amin'ity tanàna ity e. Tsy mino aho hoe tena reo hita maso ireo fotsiny ny arenan'ny tiranga ity. Basy efa tena mitovy amin'ireny ampiasainy ao amin'ny tafika ireny angeny ampiasainy ato e. Io lazainy ho toby ipetrahany io anie mbola misy trano ao ambany ao e. Ka izay mihitsy hoa. Eny e. Ianao mahafantatra an'izay tokony atao rehetra any e. Fa misy rano mafana afaka isasaonao aloha ao e. Ie, dia io misarona anaty sobika io ny sakafonao. Eny ary misaotra betsaka fa za angamba aloha hiantso kely en général ko. Fa misarona lamba ihany aloha ianao amin'izay tsy mivoaka be ny feo a. Indraindray mantsy misy miaina ny ivelany ihany. Marina izany. Eny ary. Manaja mon général. Oui, adjudant. Inona vaovaonao? Efa tonga soma tsara dia efa tafiditra ho isan'ny olona tompoko. Ay, mety izay. Ataovy somary aingana ihany nefa dia jero ihany koa izay tokony atao mba tsy hatratrarana. Voaray mon général. Zay raha aloha no azo ampita androany. Ok, adjudant. Efa misy rano mafana ao io afaka isasanao a. Dia asio sira kely mba hanala ny fanaitainana amin'ny kibo sy hanala ny havizanana. Misaotra betsaka ny amin'ny fikarakarana raha voa. Aleo fa tena isaika kely mihitsy aloha dia avy eo misakafo milamina fotsiny ka.
Ary efa matory nga safidy kely. Ie, nahaditra koa izy tapany hariva teoko. Zany? Ie, efa miasina tsara mihitsy izy ao. Ary ataovy eo ny lambanao maloto fa anasa lamba mantsy zara pitso. Eny ary e. Nampiasa anareo rehetra no ny zao antony manaraka teneniko zao. Nahazo minina valo vaovao tsika rehefa napetrako alina daholo zany a. Ho antsika izay tsy mahalala moa dia azavay kely ny dikan'izany hoe minina zany. Sandray a dia zavatra fenina any ambanin'ny tany. Ka raha sendra vohitsaka zany ka miala le nanitsaka azy dia mipoaka avy hatrany io zavatra io a. Mazava ho azy moa fa potika ohatran'ireny hena zareny eny an-tsena ireny no fatany. Tsy dia ho antsika hoe tantanana loatra koa nanaovan'ireo zavatra ireo, fa ho an'ny fahavalo izay mitady hitsofoka tsokotsoko eto amintsika. Fa na izany aza, sao matsy dia misy neritreritra nitsoaka ny tanàna ihany koa fa hita loza. Fa indrindra ianareo ireo a, tandremo mizaza sao dia milalao eny akaiky le bararata manodidina ny tanàna ery. Zay fa mahazo miparitaka amin'izay e. Ho an'le nitarena hoe lany ny vary dia efa afaka makao amin'ny fitahirizana ihany koa fa efa ho daholo ny vokatra. Tena loza zany. Simba daholo zany ny tetiko rehetra. Tsy afaka mandeha manodidina ny tanàna zany raha tsy te hipoaka. Fa manana mpamatsy fitaovam-piadiana ary ne zany le rira izany e. Tena nantafika aza hoa tsy manana ny ananany zalahy reto. Vao manana ny eritreritry ny anafatra fotsiny ry zareo. Eto aho vao tena resy lahatra hoe tsy afaka metehatra amin'ny fanampiana avy any ivelany intsony afa tsy maintsy hiady rery manomboka eto. Fa inona zany nataolona teny ambany teny? Ny hainao a tompoko moa za koa maninona e? Inona mampianana za lahy? koa taratara fa tsy dia salama loatra ny kiboko tompoko. Ay, tsy ny kiboko loatra mantsy fa ny zanaky ny zokiko e, azafady fa diso a. Zaza fa azo vasila fa naninona safidy? Tena gripa angamba fa taotra ny voan'ny serbe izy dia raha vao mifoha maraina teo dia naka fanafody tao amin'ny hôpitaly tao aloha. Ay, tsy olana zany fa zao fotsiny teneniko alahy. Ie, Rehefa mampiatsy vahoaka ohatran'ireny fotsiny a, dia mila maka ety ambony ety lisa miaraka amiko. Ao, mazava tompoko. ay, ary andana amin'izay ary manampy an'ny zalamana dio an'le basy atsy ambadika atsy. Dia tonga dia saiva ampianarana zala-mampiasa garena dia lafa rehefa vita amin'ny fanadiovana dia mila mianatra an'izay lafa mila hailina koa io. Voaray tompoko. Mimana ary fa tonga amin'izay fotoana iarahala aminay manafika aminay rehefa eo a. Ao, Efa vonona tompoko. Ataony rapo tapotapoka be koa ny le izany e. Raha ny fandona miaraka amin'ny zandarina manao zany dia ahoana? Dia koa tsy mba afaka miantso melohan'ny général satria sady tsy fantako le toerana no tsy afaka moditsony koa za raha tsy hoe rariva. Nefa izay tao hoe andeha rehefa avy eo. Tsy dia ahoana ary zany. Tia zany le anjizandrefana. Tô tanàna kely ihany le tanàna fa manan-karena ny olona ato a. Jerenge le tomby aty anaty vala reto e. Tena tsy voaisa, marina e. reo netana lesy robaina. Rehefa ohatr'izao a, dia tsika indray miantso fokon'olona hivoaka satria ampy tsara ny fitaovam-piaditsika. Andana tonga dia vao mivala ry zalahy. Sao dia za andriandra an'izay olona hivoaka eto fotsiny. Voaray. Tena rabotolay no manaboaka basy voalohany marina. Tsy samby voaka koa ny olona fa tena matahotra daholo. Tsy mba hitako eny amin'ny zalahy reto le basy KSVK. Fa aiza ary zany basy zany e. Fa ohatran'izao mantsy ny tokony ho ahitana azy raha ny tokony ho izy a. Ho faty daholo izay teo ho faty e.
omeo grenady rainy aloha arevitra etsy voatanana etsy anjakangana efa tafavoaka daholo ny omby. ay ny ekipany Brazily mandroaka ny omby mianavaratra izany hoe mamonjy ny route nationale efa misy cameo efatra ao miandrialisany dia somary fangany any ny diso dia trahatrandro dia ny ambony kosa tonga dia afaka miaraka amiko dia tory amin'izay tafy-bozaka io zalava tsisy ilaivana azy tsony Tena tsy vita mangalatra fotsiny fa sady manimba ny mpamono le ty. Mbola ho avy ny anjara laka. Mba hoana ary zany ny fomba faneraserany raboto amin'ny olona mpandray ny omby halatra any alavitra any. Sa ve manana telefônina satelita koa zareo? Vita tamin'ny atsakany sy andavany dolo izay mission alina iny miandry mifahatongavana ekipany Brazily fotsiny tsika sisa dia milamina daholo ny rehetrarehetra mendrika tiaka kosa zany Azafady tompoko, mba hiera kely tompoko. Izao aloha manomboka izao dia dada ny tsy olona hanafaty izany tompoko izany tsony. Ay. Efa fianakaviana ray mantsika izao. Fa izany hoe mba homeo tehaka ihany koa ilay rehefa mba misy ilaina azy ihany Fa inona moa izany ilay fiarana ataolona zany iny Le izy tompoko, ay azafady, dada kay moa. Mba hijery kely an'le zanaky ny zokiko raha efa mba milamina aty. Ay andana ary dia raha toandra lahy verina manao fety miaraka aminay vola be mantsy no azo tamin'ity indray mitoraka aty ka mila manao fety kely tsika. Misaotra dada. Zay aloha fa lasa kely andehana ary Sanja ve ty miazakazaka be makaty ity andrasako eto izy fa tsy diko tsony ty trano ty ka fa maika ho aiza hono zato izy maika hijery ny fahasalamany safidy kely aho ako. Efa nidina ny hafanany ka dia afaka koa ilay sery vao nahazo an'ilay fanafodina lainao omaly maraindreny izy Ay ve, tsara kosa zany za efa tena niazakazaka mihitsy. Ie, ary nanahoana ny tany? Zao hitanao mbola velona zao ko. Raha atoandro aho no niverina manao fety ihany. Ay, ndana ry aloha mitsotsotra kely fa za koa mbola handeha haka ny anjara iainantsika any mantsy zao filaharam-beko. Ndana re, ndana fa andrasako ny trano. Aleo aloha hiantso kely an'ny général aloha. Na kaiza moa le drap fisaronako teo. Ay, itsy anaty sobika itsy kay. Ary na kaiza ny telefônina satelita tika aleo atsona avy hatrany. Oui. Manaja anao mon général? Manaja anao adjudant-gendre. Inona no vaovaonao? Lazao sy ambarozy information azonao ary Amin'ny voalohany na asiany raboto minina anankivaly manodidina ny tanàna. Tsy azo hidirana mihitsy zany ny fefy. Veja zany mba azon'le rian'izany minina zany tena misy mpamatsy fitaovana goavana mihitsy izy zany ary manaraka ary Faharoa, mbola tsy hitako koa hatreto le basy KSVK na dia efa nitady azy tamin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy. tady avy ihany aloha fa tokony tsy miala amin'io tanàna io zay Eny mon général. Ny fahatelo sady farany nanafika teny amin'ny toerana antsoina hoe Anjizandrefana izay. Omby sahabo aby eo amin'ny 100 latsaka eo ny nangalarinay teo amin'ny toeran'io maly alina. Bandy 7 lahy no nandroaka an'ireo tany. Zany hoe nandroaka an'ireo hamonjy ny route nationale zany fa tsy azoko repère tsara hoe aiza ho aiza no ivoahana. Mety angamba mon général dia
informena daholo ny poste avancé ny RN34 rehetra iny Ok adjudant, ilaina daholo izay information nomenao izay fa mankasitraka amin'ny tatitra rehetra. zay ary mon général fa efa manenoneny be koa ty fa mitady olo baty Ok, maiza mitadina tsara ihany adjudant. eny mon général. Ary aleo raha ngalo atory kely amin'izay fa tsy na dia atao hoe adiny roa fotsiny aza. Ravo a, mba ampindrama fikasika kia. Sanjy ty matory be ty, fa lasa aiza ry izy mianaka e. Aleo rangara rotina amin'izao tia. Fa ino ty ataonao ry niry Kalma elahy e. Kalma ahoana? Maka aina tsara fotsiny. Elana e tiako be fa ela ohatra ny tsy mba taitra amiko izany mihitsy. Ianao koa ary mahafinaritra ako. Namene zany e. Ino ty ataonareo? Oay, Ravo, tonga kainareo. Mba manao mifanampifakatia kira zao bavy a. Tsy atao tranoko mihitsy ny anaovanareo an'izany ale mivoaka. Kalma aloha Ravo mora fa inona ary Tsisy kalma izany eo e. Vehivavy ohatr'izao ve mba erahanako? Vehivavy maninona ki? Iza mbola tsy niaraka tamindry moa tamin'ireo lehilahy eto amin'ny tanàn'ireo. Nga? Aza mifanalabalaka ohatr'izany trikala miteraka tsisy ray ty. Mangina aloha nareo fa mahamenatra olona ka mangina aloha. Ndry ary niterahandra-body dia tsy nirarahina akory. Maninona hoe? Tsy azoko. Izany efa nilazaka anao izany e. Angambala tsy nitenenanao fa zanak'Rabota anie safidy e. Fa maninona izany tsy nitantarainao anahy Ary hitako raha vao izazy io nyresahana dia malefaka Rabota. Ay izany. Efa isaika hitantaran'izany mihitsy zary sanja fa niandry fotoana kely fotsiny Ok izay ary ampy izay. Ary ndana amin'izay koa anao ry niry raha andeha ka. Andrasako ao ivelanao ianao ry malala raha ohatra ka hifindrana aminahy. Tonga dia mandehana ka. Azandrasana fa mbola misy zavatra alamiko ato aloha. Za tsy aleto fa endrasaka eto iny e. Aleo enoko eto aloha nresaka fa za mbola enkomikongony izany zareo. Fa inona moa izany dia nataonao ireny Teny efa saika hiteniteny foana teo anao dia nitranga teo na fenina rehetra Na fenina rehetra ahoana koa? Tena misy zavatra fenindreo izany. Tsy maintsy fantatro izay androany. Oeto aty ny zaza dia ndany ianao raha anao ny raharaha angana. Azafady rery sanja tamin'ilay mivazavaza be teo Aleo izany hoany e, ndana ataovy ny raharaha. Efa tonga lahy, efa saika nampitsoko tany mihitsy fa ela loatra. Nametrapetraka kely dada fa miala tsiny Safidiko moa somary naditrana dia efa somary efa sitrana aza. Ay, tsara izany ka. Aty ary mivery, inona sotrolona? Ataovy amin'ilay mafanafana sotroanareo koa ngambany ahy. Zay mihitsy ilay tena reveko izay. Misy kely an'izao foana lesintsika rehefa mahavita mission tena hoe ingezangeza ohatr' ireny Ary tsy mba misy vehivavy metimety amin'ny langa eto an-tanàna be dia be ny ireo Mbola tsy dia tena nandinika an'izay zao dady Aleo roti mampiresahana amin'izy mamy zao rangaha sady efa ny manomboka ny mamiko ty. Hono dada. Aiza indray moa izany zao ny tanàna ho tafiantsika manaraka ry dada? Kely lesy fa tsika indray ty tsy mandeha kodaona zany miandry atsika vao mandeha mazava Ay ve arono dada. Ary ahoana indray moa ny azahoany dadan'ireny fiadiana mahery vaky ireny Ay, tsika indray no te tonga dia mahavita manafatra mihitsy betsaka angelesy mipiara-miasa amin'izao lehilahy zao na any ivelany aza na ao amin'ny fitsarana be dia be mipiara-miasa amiko na ao amin'ireo tafika ireo raha ty mpiara-miasa amiko daholo
tsy vita volangely ty fena nareo zany tena azo lazaina hoe tsy azo kitikitihana mihitsy fa ao aloha apiko ihany no mafanafana kely ny dada fa tsy zay ok'izay lezo fa azana mpisahana tsony miverako fa ono inona moa le vantanila teo tsy tsaroko le izy ianao ve ho azy zany tsy azo kitikitihana mihitsy mazava ho azy lesy rehefa tsy voavidiko eny hoe le olona dia mpitsara indray nyvidiko rehefa tsy voavidiko indray mpitsara dia any ampiabana fonja indray mandrotsaka zany lesy viritratra tany fa zao hita alina zao ay ve fa aleo aloha dada mba hody amin'izay loka ay andany aingana ary dia tezao tsary zanako iny fa so dia efa miteny eny dada tena mivoaka daholo ny secret marina tonga ve mamy be ny dada ny safidy marina io fa tafiditra sanja enoko tsara veto amin'ny varavarakely eto ny resaka zareo raha mbola te hijanona ato ianao dia ajanony izany teninao izany fa mifona re raha ohatra ka nahatezitra anao ary zany voaray ny fifonanao fa tandreminy amin'ny manaraka misaotra ary hono nakaiza moa le fitaovana fatoriako teto vao ny sasana re dia mbola tsy maina ay tsy maintsy hidabo tany ve zany andro iza no ny teny hoe midabo tany ianao miaraka eto aminay mianaka eto ianao zaniko ohatry ny hafahafa zany tena tsy mpianada zany ho areo fa efa nanindry mandray ihany maika koa ny ampy an'le resaka zareo iny miampy an'izao zavatra hitako izao ary tsofy amin'izay aloha io jiro io vao miakatra elahy andeha ho teneniko andraboto izao zavatra mitrango izao ka amin'izay samy tsy mahazo fa inona ary zany ny tena tondihany ty aty nampiasanareo anoho ny anton'izao manaraka izao misy pitsikely tafiditra eto amin'ny tanàna ka didiny izy ary ho eto aloaka izao dia izao ihany tsy misy atakandro tena za zany inona ny ataoko izao omeko 10 sekonda zay olona zay ka rehefa tsy tonga eto aloaka izy dia tena fahampijaliana faratapy no miandry azy 1 2 za le izy za le izy za le olona tediavinao lavy ilesy mba naindrandrako dia lahy indray mamadika afatoroiro zalahy dia asaiva mitodika any amin'ny fokon'olona misy farany-daola angely tia ny zavatra atao rehetrarehetra inona zany no tena atondia lasy ny zavatra atao an-tsailalahy aleo rangamogno dia morona hoe olo-tiandravo olo-tiandravo tompoko fa tsy anadahany dia mba te hiaraka aminy fotsiny dia zay no nahatonga ny findra taty ny andro toko-piainan'ny ravo angely ty ka eto anjizy ezaka ny tavabolina izy vao mandeha makena tsena ka ahoana ka teny mihitsy ny aonanaika dia raiky piti taminy dia io zananaraka azy taty io dia satria tsy navelanao hiditra aty raha izay no lazaiko voalohany tena oatra mitady tsy ino an'izany aiza le atsika électeur zalahy tonga dia manomana rano amin'izao dia asio sira betsaka namaizako an'ity bahany ity fa tena ohatran'ny tena miseho amin'ilay ity bahany ity tena marina re zany tena mba tena marina zao ny teneniko alahy tenenao namoramora hoe izy zany naniraka lara zay taperiko vetivety amin'ity ny alahy tena tsisy naniraka re za tompoko
tena ino ny ranontsira le aza. Roa vity ny akanjony zalahy. Ataoko atao amin'ny lamosiny lahy indray ty a. Amin'izay tonga dia feno olatra daholo raha lamosiny lahy reo. Zany ary. Kay, maty a. Voadidy antsirova ilay izy dia efa mampikinainaina laotra an'izao a. Mbola aiza re zany e. Lamosika marina. Ary aleo asiana ranontsira kely amin'izay aloha fa tsy zany indray ny ranontsira. Maty a. Maty a. Zay lesy vao vitany amin'ny lahy zany lesy. Nanao ny tsy nambinina lesy a. Kay. Ka nytianao amiko eo ty a. Iza hoanina ndefa lahatitsy kilon'ny tanànako. Mbola mamerina manontany Allah ihany a. Iraka avy amin'ny zandary mba hitondra lahy eo alohan'ny fitsarana aly a. Mahazava zay. Zay fotsiny le nandrasako. Kay. Olona mitazona ny teny nomeko. Tsy evi-po zany ny tily lasa baly eny amin'ny loha, ataovy bala amin'ny loha letsy azy. Ay. Kay. Iza ny tifitra ny tanako teo. Tena votsy kelikely ny ekipako. Andana ary zalahy jereo zay a. Aleo aloha hiafina kely fa tena miady amin'ny fahavalo tsy hita maso aty. Mba izy ary no nitifitra teo e. Atao ahoana moa kely grenade teo? Esorina le lohany dia tsipy. Aleo ndry mihitsy manao azy ka zany dia mahany fatorany sanja aloha sady hanome azy an'ity basy ity. Ndanary maty aloha zay ny anankiroa. Ty mbola misy kadoany le mpanolany reto e. Zany lesiny an'ilay isany ahatra. Nakaiza le tsy mifahatitrovana teo iny, nakaiza? Lasa nitsoaka ao ambadika eo. Ary izy zany nitifitra mitsipona tsirairay zany e. Dadaniry zany e. De basy taizana ahitanareo basy Tantara lava be zany e. Basy narainay tamin'ireo namanareo 420 zany le nanafika taty ireny e. De nafenonay tao anaty bararata tao. Arandanaingana fa lasa tsy tratra eo tsony any raboto iny e. Hoazy ala raboto a. Tena raha tsisy an'ity raha milatsaka ity tena tsy hita mihitsy izay anaraha andihan'ny raboto a. Tena nitsofoka ato amin'ity lavabato ity zany le rira izao. Mila mailo tsara fa mety hamelo tapoka iny a. Soa ihany fa misy lampy ty basy ity fa raha tsy zany tena tsy fakahitana ato fa tena maizina loatra. Ohatry ary tsisy ratsony. Iny ary ny totondra e. Ay maivana be zany raboto a. Fa iny kosa lesy ary tatazo ny valiny a. Ahoana? Tena mifona lesy a. Ao fa resy a. Anaraka lamoramora e. Fandao lesy mba hivily kely fotsiny eo aloha e fa misy zavatra omeko Allah. Iza ity no fandrian'ny lahany fa tsisy manaraka an'izany eo a. Mba tsy lovy ary fa zany no akazy vetivety e. Ay, danainganary. Vao mitady ho ratsy fihetsika eo ala. De tonga de raha rafako tsy asiako indra fo mihitsy ala. Mba tsy lovy tsara ary. Zay. Inona zany ho entan'ny lahy mivata zany? Ao fa sokafaka rehefa ao ivelany ao e. So de very lafa teti-dratsiko indray mantsy. Zany mihitsy manko izy amin'ny malala. Eo sokafy eo amin'izay efa ty avelany zao. Eny e. Omeko Allah ty de avy alao za mba handeha. Andraso ary fa ho sokafantsika amin'izay ty de sady etiko mba mazavazava e. Ahoana iova hevitra ve la? Zany vola be na fenina tato. Tena amina tapitra isa maro reto. Ka ahoana e? Fa iova hevitra ahoana e Zao lesy a. Omeko Allah reto dia avy alao a. Tsy mila mikara-matsony lahatra amin'ny zafikely Allah fa mihinana fotsiny na raisiny lahy reto vola reto. Ty ve le nitenenina hoe tsisy tsy vita amin'ny vola
za miteny aminao fa za tsy voavidim-bola tya. Tenio tsara ihany zany ro mivaly teny sao dia any anenana tsy tia anakarena tapoka ve lahy Tsy sodiniako zany tsony le ty e. Tsy maintsy atolotra eo anoloan'ny fitsarany any lahy satria zahay ny teny efa nomeko an'ny lehibeako. Mazava? Za koa mba olona mitazona ny teny koatranao ihany e. Fa ny amin'ny zavatra tsara fa tsy mitovy amin'ny anao. Ka afaka ampiko avy telo io nengeo raha ohatra ka manaiky an'izay lahy raha tsy ampy alary eo dia ataoko avy telo. Felahy ve tsy mahazo teneniny Tsy mila vola lao sady vola azo tamin'ny alahelo majinika le ty ataoko inona? Tsy mila? Eny ary any anena ny latongotra matanana izay valy teny lazay fa andao fa hifankahita e. Tisa nenenana zany le ty Fona aminareo roa aloha za fa zany nampandrehan-draboto e. Aleo any zany e. Aleo ny lasa omba ny lasa any fa tsy. Eny e, marina hoe efa nonerandry ny eloka nataondry fa na izany aza mba tiana ho fantatra ihany ny antony. Zao ary ny antony voalohany aky dia fitiavako ny sanja nefa endrika efa miaraka amiko. Ny faharoa indray dia ny fandrariany foko satria nafendry tamiko ny tena atondriany sanja. Hatramin'izay tsika sindry tsy mba fanafina zavatra zany mihitsy. Ve zany e? Dia ahoana indray ary ny nahafantarandry an'le izy e. Rehefa nanana taminareo za tamin'le famalitsika tamin'ny malina raina iny dia narahako sanja le malariva nodiny. Nenoko teo amin'ny varavarankely ny resakareo. Tonga dia lasa nody avy eo. Rehefa maraina nefa dia navesatra loatra ny tatapoko e. Dia farany lasa ny tantara tamin'ny raboto Dia maninona indray zany ny ova hevitra ka nanampy tamin'ny ora farany ka Eny tokoa aky. Natadidy ny fifandraisantsika hatramin'izay izy za dia nikakerin'ny nenina. Dia tonga dia niteneniko malaky raha ka nanomana tetika tena amin'ny sisany izay raha efa nanomboka iny ny fifampiantsoana vahoaka ivory. Ianao moa efa tao amin'ny tompony nandritra ny fotoana ny fampiresahanay ka tsy afaka nampandrenesina tsony. Ve? Tsy maninona zany e. Fa misaotra ny dadanareo aloha fa tena mbola mahay mitifitra tsara izy Tena tsisy zava-banina tokoa aloha raha tsy nisy ny fifanampiany e. Afa apitako aminy izany fisaoranareo izany e. Ahoana amin'izay zany ny programa manaraka? Azo lazaina aloha hoe tsy gadra tsony zany nareo mponin'ato e. Zay ny voalohany. Ny minina izay napetraka rangahy itsy moa efa avy nesorinay daholo koa. Ka mba akaina kely ngamba dia raha pitsomaraina izay sy raboto andeha hamonjy ny tanan-dehibe. Zay ny programa. Tena mety mihitsy izany. Jereny le rangahy be itsy fa mbola mivandravandra ihany e. Hitako. Aleo aloha za reto andeha hamonjy ny dada amin'izay Andao ary. Dana ary e. Ao fa manao veloma ao rehefa andeha raha pitsomaraina e. Tandreo maradino izay Ao fa tsy adino e. Ary mbola ao ivelany eo ngamba reny dokotera anankiroa reny Mbola ao zareo mitsabo maratra rehetra ao ka fa efa misy fanafody miheny koa reto ho an'ny isaky ny adiny roa. Ary ianao ve zany tsy mba hiteny zavatra kely amponiny eto? Aleo dia efa rapitso rehefa le miaingy mihitsy vao manao veloma zareo ka zay ny hitako ohatrany hoe mety. Indray ariko. Anajanao mon général. Tonga soa adjutant ary arabaina tsy maty foa manaina. Misaotra mon général. No entinao eo am-pelatana amin'ny fitsarana tokoa nga raboto. Dia tonga anao eto am-pelatanantsika ihany koa le basy KSKV. Vitanao somatsara ny andraikitra izay napetraka taminao ka valin'izany dia akatra ho adjutant chef ianao. Mankasitraka mon général.
fa mba saika ny tany fotsiny raha tsy madiso hoe oviana moa zany ny fitsarana andraboto fa mba anatrika an'izany tompoko. Rehefa aveo ihany dia iantsony any amin'ny fitsarana dia miteny aminao fotsiny rehefa mahazo daty avanika. Ay, mankasitraka indrindra mon général. Tsisy olana izany ka, ary nanahoana lesy raha avy tao mba nanampy an'lahy ihany araka ny tokony izy ve izy? Tena tsy vita io mission io raha ohatra ka tsy teo izy nanampy ahy fa aleo ampandrosoko loha izy ao ivelany ao nke izy Ay ve ao izy? Ie, Ampandroso aingana izy ary. rasoare. Mandroso ny kira, mandroso. Général, manahoana ianao? Zandriko vavy, tonga soa aty aminay indray dia misaotra amin'ny fanampiana. Tsisy isaorana zoka. Ary salama tsara ve ry savidy kely? Salama tsara izy ka. Ary hipetraka aty amin'izay izany izao? Mbola andinika kely aho dia ho hita eo e. Ka misy efitrano roa malalaka mantsy ato amin'ny camp ato. Lasa nanambady mantsy izy mianadady izay mivady ireo no mipetraka ao. Ao fa mifampiantso eo e. Efa mahazo mifandray tsara amin'ny olona aty ivelany mantsy izay izao ko. Eny atriko, miandry izany izay mivady e. Iaino mivaly ny fitsarana fotsiny aloha ny tena antondianay amin'ity indray mitoraka ity e. Tena mba tsy rariny kosa raha nga mivaly ilay didi-pitsarana teo a. Ary nakaiza vetivety teo koa ary ngia tsy hitany sanja. Lasany amin'ny toalety ihany izy teo raha tsy diso angamba ka. Fa tsy izy ve io miresaka amin'ndraboto io amin'ny tohatra io? Tena izy mihitsy io général. So dia mba tokony andehananao eny ary fa so dia anaonao foana eo io. Andraso vetivety ary hoe? Tena antifiry ny sanja teo amin'ny lohany raboty sy le dahalina manontany anjisa marina. Fa inona ity tia natao lahy? Tena tsy ho fay mihitsy ny mpanao ratsy manam-bola raha ohatra izao foana mon général. Ka maninona ny tifiry lahy koa le lehilahy niaraka taminy teo ka? Ka dahalo namany tsoka nandritra ny fifampitivirana tany io e. Dia io nandravoravo vola matapitra mpitsara tao io mazava ho azy. Fa ahoana, inona ny resahanareo teo? Ozy izy teo hoe zao le efa niteneniko Allah, tsy aleo lanina nray vola meko tany Andavabato. Dia ozy aho hoe tsisy nenina lesy rabotony amin'izany fa tia sahaza Allah dia nomeko. Ka tsy maintsy hiakatra fitsarana koa ngely se lahy zao e, amin'izao zavatra atao lahy zao e. Zavatra nataoko mon général dia vonona hijinja ny vokany aho. Natolotry ny malay misaraka groupe ana rehetra eo ilay tantara indray ny aino, mitondra ny lohateny hoe Dahalo, tantara nosoratan'i Clément R. Novelomy mitovy Landry Steven, Tsiry niaraka tamin'ny Saloy ary Miray, nandray fiosinana totosa Tovo Andriambololona, studio ny Brod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.